Jesosy ny amin'izay fotoana efa vita zay hiditra amin'ny fotoana manaraka isika dia ny fampahirezana sy ny famaranana dia mitohy avy hatrany amin'ny tantaran'ny fifoazana Avy fanahy io, fanahy masina, idina eto amina, hitaridanana. Mandrory tompoko ny tompoko. Ivavaka isika tompoko. Midera mankalaza mame voninahitra anao zahay Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao. Fa tsara ianao mandrakizay ny famindramponao. Endrezany fitiavanao fa mirotsaka tahaka ny oram-batravatra ny teninao. Ankehitriny koa izay dia mbola andre ny toriteny Jesosy mangataka aminao, amindra fo ka nendry ny lelako ary mangataka aminao, anokatra ny fo amam-panahiny izay mpiaino. Avy Jesosy eo mitenena aminay fa voninkiaino izay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay entina ampahirezana antsika ry havana dia amin'ny Apokalipsy toko 7 manomboka tsy vakitsika izy rehetra fa manomboka amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 12:20. Apokalipsy toko 7 manomboka amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 12:20. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra tiako no anariko sy faizako, ko dia mazotoy ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana, izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy ny fiangonana. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy nipetrahako sy ny arahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Teny mamy loatra izany ry havana ho asy anao. Izaho sy anao tadiavin'i Jesosy kendreny, ary tena miady mafy mihitsy izy amin'izany, ny arahantsika mipetraka aminy eo ambonin'ny seza fiandrianana. Raha mantany aho hoe iza no tsy te hiaraka hipetraka amin'i Jesosy amin'izany seza fiandrianana izany, ataoko fa tsisy na iray azy. Indray mandeha tao amin'ny Facebook dia nisy fanontaniana hoe raha tonga zao moa Jesosy, inonao ve fa azony lanitra ianao sa tsia? Dia taony ny teny hoe eny tompoko mino aho. Taony namaly hoe dia mbola tsy fantatra izany. Dia ao koa ny teny hoe tena mbola tsy ao mihitsy ka. Fa izao no lazaiko anao, ho anao ny teny ary ny fikendreny Jesosy dia tsy misy na iray aza amintsika tsy ary hipetraka aminy eo ambonin'ny seza fiandrianana. Saingy izao tsy ny olon-drehetra, fa arak'izao soratra izao dia hoy izy hoe izay maharesy, izay ihany. Misy adiny dikan'izany ao, misy ny resy, misy ny mandresy. Eto dia amin'ny fiangonana Laodikia no nitenenan'i Jesosy izao. Fiangonana 7 no nanorohatana, no nasain'i Jesosy nanorohatany Jaona apôstôly. Tamin'ireo fiangonana 7 ireo, ity Laodikia ity no tena mpanan-karena indrindra. Nampalaza azy dia feno banky eran'ny tanàna. Nampalaza azy dia mpanao lamba izy ary manao laine noira, hoy ny filazana.
ny mampalaza azy dia tsy manana rano izy, tovy amin'ny antsika any amin'ny sud de Madagasikara zany, dia io rano fisotro io afarany avy any ivelany, ka rehefa tonga ao an-tanàna dia matimaty le rano. Ary teo indrindra no niainga ny fampianaran'i Jesosy. Matimaty ianao Laodikia, tsy misy lako anao, alohan'ny vavako ianao. Izany hoe alohan'ny vava zany dia zavatra mamparikoriko atsika malagasy zany. Hoarina amin'ny alika ny miverina amin'ny lohany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa izany no tenin'ilay masina, ilay amenna, ilay manana maso tahaka an'ilay lafo, ilay milaza fa fantatro ny asanao. Alohan'ny vavako ianao. Satria nahoana? Nahazo fitahiana be dia be avy any ambony izy rehetra, mpanan-karena, kanefa nentiny nanompo an'Andriamanitra ve zany? Nentiny nanatonana an' Jesosy ve zany? Tsia. Nataony ho fampisarana aminy amin'ny Jesosy izany. Ary io koa ny mahavoantsika ry havana. Indraindray ny fitahiana omen'Andriamanitra antsika, ny vola aman-karena omen'Andriamanitra antsika, mahatonga antsika nalavitra an' Jesosy. Hoy Sadosan-Dersina hoe mampalahelo ahy ireto Europeana ireto, fa ao anatin'ny confort izy, ao anatin'ny plaisir du monde izy, ao anatin'ny arena behivavy izy, dia adinony ny mivavaka, ataony atsirambina izany. Ary sao izany koa manjo atsika, fa rehefa feno ny frigo, rehefa be ny vola miditra, rehefa tsisy problème intsony dia adino Jesosy. Ireny no ananganana efitra, anganana mur, isarahana amin'ny Jesosy. Ary ny arena zay mety lazaina eto koa dia ny arena zay omen'Andriamanitra antsika, ny zava-panahy zay omeny antsika, talenta zay omeny antsika, ampiasaintsika ve reny hitomana ny hafa? Fa voalaza teo fa avokafoka isika, avokafoka ny fiangonana isika. Moa ve mamelona fiangonana tokoa sa mamelo tena? Moa ve rano mandeha ka mamelona ny hafa, mamelona ny voly, sa ranomaimbo? Satria tsy mivoaka, mazotomana ka lasa obèse, matavy, mamelo tena. Raha nampianatra Jesosy ny amin'ny talenta, ny zarainy naka fanoharana izy hoe misy nomena talenta 5, misy nomena talenta 2, misy nomena talenta 1. Atao inona moa reny talenta ireny? Nen'ilay nomena 1 dia naleviny tao anatin'ny tany. Hoy ny mpandinika hoe ny talenta iray dia 200,000 mahery ariary, ary rehefa nataoko ny conversion amin'ny euro dia 500,000 euro eo talenta 1. Izany manambara fa tsy mitsitsy ny arenany amintsika Andriamanitra, no ny fahatokisany antsika ry fifoazanao, no ny mahavokafoka antsika ry mpiandro sy mpiomana sy fifilo. Tsy mitsitsy ny arenany antsika izy. Vola no lazaina teo, fa inona ny tena arena no mena antsika? Ny fanahin'Andriamanitra, ny fahaiza-manao. Ary Jesosy raha teo, fa toy izao no nitiavany ianao, no meny Jesosy. Nomen'Andriamanitra anao Jesosy ho cadeau, nomen'Andriamanitra anao fanahy masina. Nataonao inona ireny? Nataoko inona ireny? Fa hanadinana sao alohan'ny vava. Eto Jesosy dia miteny hoe manoro-hevitra anao aho. Dikan'izany ry havako dia tsy manao anterisetra. Tsy raisiny amin'ny kolon'akanjonao ianao ka tsy maintsy ataonao zao. Tsia, fa afaka misafidy ianao. Inona ny toroheviny? Nividiana volamena amiko. Nampalaza an'ireto Laodikia reto dia be volamena, be vola. Fa ilay tena volamena voadio tamin'ny afo, dia ilay finoana voasedra, asain'i Jesosy angatahana amin'io. Ampitombo ny finoanay ho ny mpianatra. Mamonjea aho ilay ray mpianakaviana, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko.
vidio amin'i Jesosy io ry havana. Vidio amin'i Jesosy koa ny fitafiana madio masina dia ny fibebahana izany, ny fahamarinana izany izay atafiny anao fa efa nobridanina teo ambony hazo fijaliana izy, ahazoany mampitafy anao ho afaka ny enatrao, fa mianjanja ao anatreny ny enatrao. Ary kolira io koa no nampalaza ny Laodikea satria mpanao kolira izy ireo, poudre atao amin'ny maso tamin'izany andro izany, nefa ny tena kolira ho Jesosy dia izaho no fahazavana izay manaraka tsy mandeha maizina, ary ny teniny no fanelon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Vidio amin'i Jesosy io fitiavana maki ny teniny sy velona amin'ny teniny io, vidio aminy io ry havana. Ary farany dia izao, indro efa mbavahady ao izy ambaravarana ka mandondony, mampalahelo, mbola tsy tafiditra ane izy zany, mbola mijoro eo foana izy mandraka androany, dia manontany tena isika, aiza ianao Jesosy? Atao poko ve ianao sa mbola ny alatrano? Indro ambaravarana ao izy ka mandondona. Zay ihany no angatahany aminao, ny anokafanao ny varavaran'ny fonao ka hidirany ao. Hoy Lutera hoe ny tenin'Andriamanitra ny varavarana hidiran'ny fanahy masina, ka raiso izany teny izany. Ampandrosoa Jesosy, ary rehefa mandrosao izy dia izao, izy ihany no mbola mitondra ny sakafo ho antsika, ilay sakafo mahavelona izay nitany saina teo ry havana, ilay fiainana. Ka izao ny teniny hoe izy amiko ary izaho aminy. Firaisan'aina amin'ny Jesosy izany. Ka hoy Jesosy hoe izay tia ka mitandrina ny teniko, ny raiko tia azy, hiditra ho aminy izahay. Ka lasa tranon'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izao sy anao. Ka izay misy anao dia misy an Jesosy, izay misy an Jesosy dia misy anao, tsy misaraka intsony ianareo. Ary izao ny teny ao any Apokalipsy 7:12, izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy. Ry kristianina havana, ry fifoazana andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ianao. Fomba fiteny hafa indray ity hoe avokavoky ny fiangonana dia andro koa isika hiankina ny fiangonana, tsy isika sanatria no nitenen'ny araky ny tenin'ny pastera teo, tena mamenatra mampanongo tena hoe isika mpiandry indray no hiady ka ampisarabazana ny fiangonana. Tsy isika ne izany, tsy isika no ireto toy ireto Laodikea ireto, fa isika ilay maharesy ho andro ny tempolin'Andriamanitra. Ka noho izany dia izao, tsarovy ry havana, ho anao ny teny, ho faranako ny teny satria mandeha ny fotoana, fa ho asy anao ny fiteny, ny teny, raha miaraka amin'ny Jesosy isika. Raha izy no amintsika ka isika ho aminy, dia tahaka ny charbon misy afo io, ny afo anatin'ny charbon, ny charbon anatin'ny afo, tahaka ny rano sy ny éponge io, ny rano anatin'ny éponge, ny éponge anatin'ny rano, tsy misaraka, iray amin'ny Jesosy isika. Ary izay ihany no lalana tokana andresentsika. Ary noho izany dia izao ny teny mamolazainy, avelako hiaraka mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako ianao, afaka hitsara ny firenena rehetra miaraka aminy. Fa izay ny teniny ao amin'ny Matio, fa izay maharesy dia miaraka amiko. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha, ankehitriny ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Loatra indrindra tompoko, loatra ny tera lalao ny amin'izany ten'Andriamanitra izany. Dia ngavany dia matora solon-tantera zany tsika hitondra ny tantara.
Miranao zany dia hiariva ratsika rehetra. Firanao zay ry Jesosy Tompo eny fitiavanao sy fitondram-ponao fanamezanao anay ty tapakandro hariva iray manontolo ty dia tapakandro. Namananao anay fino tamin'ny teninao. Mangetahetagnao tokoa zahay Jesosy aby dia namanivavaka ianao fa nanomezanay anjara sahaza. Faserenay sy azonay tamin'ity tapakandro arivo ty. Da tsy ho very maina na tahaka ny taona fafiteny anatin'ny rabena ny misy tsilo sy ny vatonafo. Vahoaka kosa ianao fanahy masina alonaka ny fananay atonga ireny vozana fafireny amaka sy anezy tsara ary amovoabe sy tsara araka ny voninahitra ao Andriamanitra zay amafizany vozany bakiana fanay. Zay kosa dia afanoko mavoko ary hovakonobenao ny tompotena miara-manontolo. Tsy tsangamenatra ianao Jesosy ny anaranao zay fitafinao anay. Fantantarany fikoazany zahay arak'izay fandaharanao azy ho anay amin'ny fitafatindavity dia manasanao mbola hiaraka aminay hanazava na dia fohy azany fotoana izay tena totomatotianao ambara amin'izany tantara fikoazany zany mba tsy ho tantara fe tantara foana fotsiny ihany zany fa tantara mikendry dia mikendry fiadananao anay amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Falmeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko ary dia misaotra ny komity tamin'izay amezana anjara amin'izao tantarany fifoazana izao. Raha tena marina dia izao noho izy. Ao anatin'ny 5 minitra tsy hahafehy ny tantarany fifoazana ray manontolo sika izay nitranga efa ho taonjato ray mahery izao. 5 minitra no anjara omena dia izay votoatony ihany na fitariteny no dia hidirantsika sy ambaratsika amin'izany. Mazava ho azy fa anisany izay hitondrana fampianarana sy fampalalana ho an'ny mpiomana mpiandry ny mahakasika ny tantaran'ny fifoazana teto Madagasikara. Tsy mahasolo izany fandalinana izany noho izany ity fehiny izay aroso antsika ity, izay tsy famelabelarany fotony ny mahakasika ny fifoazam-panahy iray manontolo akory. Betsaka ireo rakitsoratra izay mandalina bebe kokoa mahakasika izany. Atotany trano Printy FLM sy ny hafa ihany koa. Isan'izany ohatra ny boky manga izay mahakasika manokana atsika zanaky ny fifoazana ankaramalaza sy ny tombo mirafitra amin'ny rehetra. Mitarika ao amin'ny fandalinana ny tantaran'ny mama voalavana Germaine na ny ray aman-dreny Nellava sy ny tombo lehibe ankaramalaza. Miankina amin'ny raha teo ny tompo Rue Saint-Rémy izay misy eto amin'ny synodam partantsika eto Eropa sy ny ivelan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ny amin'ny tantaran'ny fifoazana mazava ho azy ao amintsika mpiandry arak'izany sy ny mpiomana dia tena efa nahita ny amin'izany tantara izany tsika teo amin'ny fotoam-pandefanana izay naharitra roa taona farafahakeliny tamin'izay naha-mpiomana na mbola maha-mpiomana mpiandry antsika. Dia manasa antsika mba ahafahantsika manatevina bebe kokoa noho izany araka ny natao teo, mamaky ireo asa soratra izay ataon'ny ray aman-dreny pastora maro sy ireo ray aman-dreny mpifoazana maro. Fa manampy antsika ihany koa amin'ny fanaovana révision kely tamin'izay efa voaraintsika ny soratra tany aloha tany. Ny tsy fampiny rakitsoratra azo trahina aty an-tany lavitra aty mikatiny misy antsika moa dia olana raha mahalala rahateo. Lehibe sy mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany sy ny asany tanany. Ahitariany azy ho amin'ny finoana azy Jesosy tokana sy mpamonjy azy ho asy ho amin'ny fiainam-pibebaha. Vokany avondron'Andriamanitra ho iray ny zanany noho izany ka i Jesosy izay miantso sy maniraka no lohany sy ataony fehozoro ho azy rehefa antoky ny firaisana marina dia tsy inona fa ny ataontsika hoe fifoazana. 4 ireo tombo lehibe eken'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta malagasy ho nomeny Jesosy ho azy. Ho izy ireo sy ireo ray aman-dreny nananana azy ireo no andeha ho fantaritsika fohy atao anatin'izao fotoana fohy voafetra amin'ny dinantsika ny amin'ny tantaran'ny fifoazana malagasy izao.
Ny fanahy masina ny ampivoatra ny voninahitran'Andriamanitra irery amin'ny famerenana ho an'izay fampiandry sy ny fikarohana hafantatra bebe kokoa ny amin'ny fifoazana sy ny tantarany ho an'ny fiomana mpiandry. Jesosy lohan'ny mpiandry ihany koa no hita izy sy hampaharitra antsika amin'ny fanompoana azy ambara-piaviny indray ahaka ny tsirairay amintsika hanatanteraka ny fanompoana mandrakizay ao amin'ny fanjakana. Hisitraka feno fiadanan'i Jesosy tsika eo am-panatanterahana ny asa fitoriana ny fila sy ny filazantsara. Izay no teny fitarihana fohy azo lazaina. Fa raha fehezina fohy ny amin'izay misy ny asa-pifoazana na ny avy ny asa-pifoazana ho antsika mponina ao Madagasikara, ho antsika malagasy amin'ny ankapobeny, dia izao no azombara. Efa hatramin'ny fahagolan-tany no nanana izay ninoany ny malagasy. Heveriny fa misy ny nahary sy izay miahy ary mitay azy amin'ny fiainany manontolo. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny amin'ny fivavahan-drazana, ny fanompoan-tsampy sy izay fomba hafa rehetra nampitoeran'ny finoana teo amin'ny fiainany sy ny kolotsain'ny malagasy. Tamin'ireo alalan'ny misionera sy kristianina no terepanahy avy aty amin'ny firenena tandrefana nefa no nidiran'ny filazantsara teo amin'ny tanindrazantsika dia Madagasikara. Tany voalohany dia teo ny katolika tamin'ny faritra atsimo Atsinanana Nosy tamin'ny faritra Fort Dauphin iny. Izy ireo no nitondra ny fivavahana kristianina voalohany indrindra tany Madagasikara. Tany amin'ny tamin'ny ilany Atsinanana kosa indray, amin'ny faritanin'ny Toamasina iny, no niditra tanety ny anglisy ka ny paka hatrany amin'ny faritry meriny zary. Rehefa nomeny nitondra fanjakana ny Betafo ao andrefana kelina Antsirabe Vitorera kosa ny misionera ny Hergesianina, dia nanenika ny ilany ihany anatsimo hatrany ny asan'izy ireo, raha tsy laza afa-tsy ireo misiona vitsivitsy ireo isika. Misy tokoa mantsy ny misiona hafa izay nandefa iraka tahaka ny frantsay, ny amerikanina sy ny sisa hafa ihany. Nianaka tsikelikely ka nahenika ny malagasy ny finoana kristianina. Niala tamin'ny tsy fahafantarana ny Kristy Jesosy ny malagasy ka nizotra ho amin'ny finoana azy ho Tompo sy Andriamaniny, ka nialany tamin'ny fahamaizinana mananan'Andriamanika hafa sy maro ary efa ahery hafa koa ho ninoany tahaka ny fanompoan-tsampy sy ny fanahin-drazana voalantsika tery ambony ho amin'ny fahazavana ateraky ny filazantsara ny vahoaka malagasy. Izany no fifoazam-panahy voalohany niaina ny ampahany maro tamin'ny vahoaka malagasy, izany hoe tamin'ny idiran'ny finoana kristiana tany amin'ny firenentsika. Nanofana malagasy ho pastora, mpitandrina, evangelista, katekista, ireo mpamaky lay tandrefan'ireo mba hanampy azy tamin'ny asa fitoriana ny filazantsara sy mba hiantoka ihany koa ny fitohizan'ny asa raha avy izay tsy maheny azy ireny intsony ihany koa. Ny tobiny isan'ny natao batisa, maro ny fiangonana kristianina ny orona. Ezahintsika avohitra fa mifamatotra feno amin'ny vanim-potoana sy ny ainan'ny firenentsika sy ny tantaran'ny Madagasikara hatrany hitantaran'ny fifoazana teo amintsika. Atsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra manokana hamonjy ny firenentsika sy ny malagasy tsy ankanavaka izany. Tena mbola tsy lefa fiampaka hatramin'ny vaninandro ianantsika izao aza ny hafatra nampitondrain'i Jesosy ireo ray aman-dreny nananantsika ny fifoazam-panahy sy ireo toby lehibe izay mbola hitantsika amin'izao ankehitriny izao. Mihamafy hatrany ny fandrenesan'ny zanaky ny fifoazana ny antso ny filazantsara sy ny hafatra nolovainy tamin'ireo ray aman-dreny taloha, ka tsy mamela azy taredretra fa handeha sy hijoro noho ny herin'ny fanahy masina hanao ny asa fitoriana. Vokatr'izany dia mivelatra raha ny eto amin'ny FLM hatrany amin'ny kontinanta amerikanina, aziatika, eropeanina, afrikanina, izany hoe ny kontinanta rehetra eto ambonin'ny tany dia misy ny asa ny fifoazana raha eto amin'ny sahan'ny FLM manodera. Toa fiolahana vaovao diaviny izao tontolo izao indray ve no fisian'ny valanaretana tsoroa amantany Covid-19 izao. Ny fahakarakaina ny tany sy ny fanombana tsy misy antra
ny tsy heverana izay ho avin'ny taranaka faramandidy miteraka amin'ny tsy fahafaha mamokatra sy mosary makadiry any Madagasikara izao mbola vanim-potoana manokana hitarihan'i Jesosy ho amin'ny fanavaozana ny fifohazam-panahintsika indray ve ny faratsian'ny fon'ny malagasy ateraky ny fitiavana sy ny fikatsahan-karena diso tafahoatra anaovana tsinotsinona ny hafa amin'ny alalan'ny halatra tsy afenana sy tsy misy tahotra toa mitady ho lasa fenitra mihitsy aza any Madagasikara ka mitondra firerehana tsy roa amantany. Ny fiodinana amin'Andriamanitra sy ny tsy fahatahorana azy intsony ka andekena tsikelikely ny fahavetavetana amin'ny endriny rehetra ho azo ekena sy le ferina ho isan'ny fenitry ny fiarahamonina malagasy voalaza izany ho antsika ty Eropa ery amin'ny fampianarana tany ambony sy ny lahateny izay natao. Miemotra ho amin'ny faharatsiana i Madagasikara sy izao tontolo izao ary hitatao zandooza ny firenentsika satria izay tsy mety mino no elohina arak'izay voalaza ao filazantsarany Marka 1:10-11. Tsy mbola diso anjara amin'ny famonjena tolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zany ny firenentsika sy izao tontolo izao araka ny anambarany azy manao hoe raha ny olona izay nantsoina tamin'ny manarako no avy anetritena ka hivavaka izy hitady ny tavako hiara-ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heniny ary hanasitrana ny taniny. Haitsika loatra tsenjery zany araka ny boky faharoa ny tantara boky 7:1-7. Fitaovana toy izay efa niasan'i Jesosy fa izay sy hatr'izay tamin'ny tanitsika sy ny mpiray tanindrazana amintsika. Eny aty amin'ny tany izay nomeny Jesosy hilantsika ravinahitra hatrany amin'ny farany tany. Ianao fefoazana koa ka raiso ny teny maniraka anao izay voarakitra ao amin'ny boky Isaia toko 100:1 hatramin'ny 7. Mba ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany any no mahafifoazana velona anao. Mba hahamora ny fijerintsika ny fanakarantsika sy araky ny fiheverana mba hampazava ny famakiantsika ny momba ny fiantsoana ireo ray aman-dreny sy ny fananganan'i Jesosy sy ny toby lehibe tsirairay avy no andrafetana izao fitantsaina manaraka izao etsy ambany. Izany hoe tsy tantara vakiana ilay natao fa avy hatrany dia fitantsaina karazana tableau kely no natao dia izay mahatsotra azy indrindra. Efa haitsika reto revision ho an'izay efa nahita ary ho an'ny mpiomana izay mbola tsy nandalo dia efa avantage sahady izay zavatra omena reto. Mazava ho azy fa fantatsika fa anankefatra ny toby lehibe reconnu eto amin'ny sahany FFM araka ny nambarantsika teo. Ireto avy izy ireo arak'izay namoazan'i Jesosy azy araka ny filaharany ara-taona. Ny toby lehibe sy soatanana no ray aman-dreny ny toby lehibe rehetra. Tao ny andohany ny fifohazam-panahy. Any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa no misy izany tanàna atao hoe soatanana izany. Raisapoky tany izy amin'izao fotoana izao. Dia lavitra miala ny Fianarantsoa io. Ao anao izay manao vakansy any dia ka mandalo ny faritanin'ny Fianarantsoa dia mba manaova détour any fa ho an'ny Tuléar sy Fort-dauphin raha tonga tsika. Ny ray aman-dreny nofoazan'i Jesosy tao amin'izany toby lehibe tao nananganan'i Jesosy izany toby lehibe tao Soatanana zany dia ny ray aman-dreny Dada Rainsoalambo. Tany amin'ny taona 790 tany ho any izy niteraka. Ary raha ny tantara dia ny daty ny 5 oktobra 470 io no nanombohan'i Jesosy ny asa lehibe tamin'ny alalan'izany ray aman-dreny Dada Rainsoalambo izany. Ary taty amin'ny 17 volana Jona 470 no nodimandry ny ray aman-dreny Dada Rainsoalambo. Raha ny tantara dia tena mpiskidy sy mpilalao-ody mahery i Dada Rainsoalambo. Niankina sy niantehatra tanteraka tamin'izany fahananany sy fahalalany ny ody sy ny skidy izany izy. Tao anatin'izany anefa narary mafy izy ary tao amin'izay no nanarian'i Jesosy azy, namoazan'i Jesosy azy ka nahatonga azy ho rain'ny fifoazana malagasy. Nialany ny odiny sy ny skidiny ary ny fanompoan-tsampy sy izay andriamanikafa rehetra ninony
Ary tsy nandray an Jesosy ho tokotokany sy mpamonjy azy izy teo amin'izay fahasitranana azony tamin'ny alalan'izany Jesosy izany. Isaky ny 17 septambra no ankalazana ny isan-taona na ny isan-keritaona ny toby lehibe sy soatanana izay atao any an-toerana rahateo. Ny fiangonana loterana malagasy no rafetan'izay izany toby lehibe sy soatanana izany. Raha volazantsika dia mifamatotra amin'ny tantara ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy ny namoazan'i Jesosy ireny iray aman-dreny tany amin'ny toby lehibe ireny, koa ny teny zava-nisy raha lazaina ao anaty fehezanteny tokana. Tany amin'ny fatra soatanana na tonga ny toby lehibe soatanana ho nitsangana dia nisy arety mandringana mafy tamin'izany fotoana izany dia ny pesta sy ny tazomahery ka nahatonga ny faty olona ny valapatrapatra eran'ny tanàna maro arany tsy voalevina tamin'izy ireny. Ao anatin'izany ihany koa ny vahoana mafy nentin'ireo mpanjanaka izay tadiditsika raha mijery eo tsika ny hoe tamin'ny taona 470 no namoazan'ny Jesosy an-Tantara Soalambo ny 5 oktobra dia ny vanim-potoana mafy ny arantsika dia nidiran'ny mpanjanaka frantsay na hazana tany any Madagasikara tamin'ny taona 1770. Mafy no nizakain'ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Izay no mikasika ny soatanana. Toby lehibe faharoa nitsangana tany Madagasikara dia ny toby lehibe Manolotrony. Mbola any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa ihany, any amin'ny faritra Mbalavahoatsian'ny Paris no misy ny faritra Manolotrony. Ary ny ray aman-dreny Neny Ravelonjanahary no ray aman-dreny ny foazan'i Jesosy nentin'ny nananganana izany toby lehibe Manolotrony izany. Tamin'izany fotoana izany, araka ny mbola fahita azy mandrakity ny androany dia tsy mba dia fantatra mazava tsara ny daty nahaterahany, fa manodidina ny taona fa 720 na 520 eo no taona nahaterahany Neny Ravelonjanahary, ary tsy maty izy raha tsy aty amin'ny taona 790. Izany hoe mahatratra any amin'ny 300 taona any ho any ny taona nahavelohany manio Neny Ravelonjanahary. Eo amin'ny taona 700 teo eo no niantsoan'i Jesosy azy ka namoazany azy. Tamin'izay nitondra Jesosy azy araka ny fanambarany Neny Ravelonjanahary tany an-danitra ka nanomezan'i Jesosy azy izay andraikitra lehibe nanangana ny toby lehibe Manolotrony izany tamin'ny alalan'izay fahitana ny fampianarana nomeny Jesosy azy dia izay nanangana ny toby lehibe Manolotrony. Adiniko fa iverenantsika rehefa avy eo fa misy hafatra manokana nomeny Jesosy ho an'ireny ray aman-dreny ny toby lehibe tsirairay avy ireny, ary dia iverenantsika satria zava-dehibe izany. Ny toby lehibe Manolotrony izany aloha ny fitaitsika, ka ny isa-taona ny toby lehibe Manolotrony zava-dehibe itony daty itony ho antsika izay manao vakansa sy mandalo any Madagasikara, manao programmation ny any Madagasikara, dia mba ahafahantsika mijery hoe amin'ny daty inona ary mamety atsika. Raha tahiny tsy mety par rapport amin'ny vidiny bilety dia mba mijery sika hoe amin'ny fotoana mahany atsika iza ny toby lehibe mankalaza ny isan-keritaonany. Ka ho an'ny Manolotrony dia ny 15 Aogositra no fankalazana ny toby lehibe isa-taona ny toby lehibe Manolotrony. Ny fiangonana irafetany dia ny fiangonana Rahavavy FJKM. Ny toe-zava-nisy tamin'izany fotoana izany teo amin'ny firenentsika sy ny faritra nisy dia nihetsiky ny mena lamba ka nanoerany ny frantsay sy ny finoana kristianina koa tany amin'ny taona 700 tany ho any. Tena resaka nationalisme à l'extrême no nisy teo amin'ireo mena lamba ireo ka nanoerany izay rehetra tsy malagasy, nahatonga azy manao hoe aoka hiverina amin'ny fomba mamalagasy atsika, izany hoe ilay fanapoham-tsampy sy ilay finoanom-poana isika fanambarany fa ho finoan'ny tandrefana sy andriamanitry ny tandrefana izany Jesosy izany, fa tsy mifanitsy amin'ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy. Ao anatin'izany no nanetsehana ny ray aman-dreny Neny Ravelonjanahary. Ny toby lehibe manaraka dia ny toby lehibe Ankaramalaza. Any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa ihany no misy azy, any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana no misy ny toby lehibe Ankaramalaza. Ny ray aman-dreny no foazana tao dia fantatsika mazava tsara fa ny ray aman-dreny Neny Lava na Imama Volahavana Germaine. Tamin'ny taona 770 izy niteraka ary maty tamin'ny taona 770. Ny taona 2 Aogositra 770 nanirian'i Jesosy azy hanangana izany toby lehibe tao Ankaramalaza izany.
Mirafitra eto amin'ny FLM ny WB Ankaramalaza ary isaky ny 2 Aogositra no fankalazana ny isan-taona ny WB Ankaramalaza. Ny toe-javanisy tamin'izany fotoana izany eo amin'ny fifamantorany ihany izay araka lazaintsika avotritsika amin'ny tantaran'ny fiainan'ny firenentsika dia ny fahasahiranana nateraky ny ady lehibe faharoa 1939-1945 ary ny fanambaboana na ny conquête izay nataon'ny Anglisy any Madagasikara tamin'ny taona 1942. Marina fa efa zanatany malagasy tsika amin'ny frantsay tsika amin'ny fotoana io nefa dia nitsofoka ny Anglisy saika aka zanatany any Madagasikara ary niteraka tension ngeza be tany Madagasikara izany fotoana izany. Ny WB faefatra dia ny WB Farimena ary ity no WB tokana ivelan'ny faritanin'ny Fianarantsoa satria dia ato amin'ny faritanin'ny Antananarivo no misy azy, ao amin'ny faritanin'ny Antananarivo no misy azy any amin'ny faritry Betafoiny. Izy ihany koa amin'ny ray aman-dreny ny WB izy irery no pastora. Dia tsy izy izany fa ny pastora Dadatora Rakototsandry Daniel no nifidian'i Jesosy ho ray aman-dreny izany WB ao Farimena izany. Tamin'ny 9 Aogositra 1779 izy no teraka ary tamin'ny taona 1917 ka hatramin'ny taona 1779 nafatesany eo no nampanaovan'i Jesosy ny asa lehibe nananganana ny WB Manolotrony sy nanaovany ny asa izay nataony tao. Fohy dia fohy ny fotoana nomen'i Jesosy azy satria fotoana mahery kely fotsiny noho ny asa lehibe izay nitranga nataon'ny pasteur Dadatora Rakototsandry Daniel natao Manolotrony dia toa ohatran'ny lasa saika ho Andriamanitra ivavahan'ny olona mihitsiny izy nomen'ny olona anjara toerana be loatra iray aman-dreniny toby. Izany nahatonga an'i Jesosy nitenenan'i Jesosy tamin'ny manao hoe takonao fa tsy maintsy alaiko ianao. Izy raha teo dia taizana aretina ary dia tamin'izany no angalan'i Jesosy azy ka nahafohy dia fohy ny asany. Mbola mitohy asan'ireo WB ireo mandrakitiny androan'izao ny an'ny Farimena isaky ny 20 volana Aogositra ny isan-keritaona izany WB izany ary mirafitra eto amin'ny fiangonana Loterana Malagasy izy. Ny toe-javanisy teo amin'ny firenentsika dia ny fanenjehana ny MDRM tamin'ny taona 1770 izay ny izany malagasy mitady fahaleovantena. Hoy aho manao hoe misy hafatra amaranantsika izay fitady san'izay. Misy hafatra isaky ny WB tsirairay avy nomen'i Jesosy ireny ray aman-dreniny toby ireny. Ho reto ny hafatra ho an'ny WB tsirairay avy araka ny filaharany avy. Ho an'ny WB Sotanana ny hafatra nampitondrain'i Jesosy dia ny fitiavana na ny didy vaovao. Raisitsika noty araka ny filazantsarany Jaona 7:10 andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Izany no hafatra nampitondrain'i Jesosy andada Ray Soalambo ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny zanaky ny WB Sotanana iray manontolo. Ny fitiavana, didy vaovao. Ho an'ny WB Manolotrony dia ny finoana araka ny Jaona 4:12 andininy 12 ka hatramin'ny 7:20. Ny finoana. Ny ho an'ny WB Ankaramalaza dia haitsika tsenjery ity raha mametraka fanontaniana moa fa tsy dia mana fotoana tsika dia mino fa tsika rehetra ny miara-miredona dia ny hoe ny firaisana. Izany no hafatra ho an'ny WB Ankaramalaza sy ny zanany rehetra ka ampitondraina ho an'ny Madagasikara araka ny Jaona 7:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Ho an'ny WB Farimena dia ny fibebahana araka ny Matteo 4:4 andininy 1:40 ka hatramin'ny 7:20. Fohy ny fotoanantsika ireo fitasana azo atao mahakasika ireo WB ireo anjarantsika manao fikarohana sy fandalina mikasika izany. Ny asan'ny fanahy masina ny famoazana ny olona amin'ny torimasom-panahiana. Tahak'izay ny asan'ny fanahy masina tamin'ny apôstolon'i Jesosy raha dia rindrina trano mandra-piandry fitsangan'i Jesosy tamin'ny maty izy ireo. Ny fanahy masina ihany koa ny manavao, manafikery, manindry ny teny izay torin'ny mpiandry. Ilaina araka izany ny fangatahana azy tsy tapaka ho antoka mahavelona ny finoantsika, hanamarinana ny teny aloky ny vavantsika, ampitafiana antsika tsy mitsahatra ny fahamasinana. Izy ihany koa no mameno sy manorona tsy misy kilema ny fikatsahantsika ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny asa izay ataony eto amin'ny sehatry ny fifoazana. Ka manao izay mety tsy ho tratra tato anatin'ny fampitinana izay anoloran'izao rakotoratra fohy izao antsika. Sy izay mety tsy ho tratra ny mpampianatra mpiomana mpiandry ihany koa no ny antony maro samihafa. Mampirisika antsika ary hanao izay hanana
hananana arak'izay azo atao ireo boky atotan'ny TPFLM izay mitondra fandalinana momba ny fifoazana eto Madagasikara. Farany, ireo toby lehibe 4 ireo no rafitra amin'ny FLM na ny FJKM araka ny ahitantsika azy. Noho izany dia ny mpiandry izay natokana tao amin'ny iray amin'ireo toby lehibe ireo ihany sy ny zanatoby mirafitra amin'ny eken'ny fiangonana nakatao avy fiangonana ihany no mahazo miasa eto amin'ny sahan'ny FLM. Averiko ny mpiandry izay natokana tao amin'ny iray amin'ireo toby lehibe ireo ihany na ny zanatoby izay mirafitra aminy ka nakatao avy fiangonana irery ihany no mahazo miasa eto amin'ny sahan'ny FLM. Raha izay. Tsy mahazo miara-miasa amin'ny mpiandry ivelan'ireo sehatra voalaza etsy ambony ireo ny mpiandry FLM. Apetraka tsara izany pitiko izany. Tsy maintsy manana karatra mampiandry voamarina sy voasinian'ny pastora mpiandraikitra azolo izy. Manamarina izany ary tokony ho any amin'ny foana io rehefa miasa ivelan'ny fiangonana andavanandro izy. Ny fifoazana amin'izay irafetany ao amin'ny fiangonana dia iraky ny fiangonana. Kofady azy ny maniran-tena sy ny manao asa tsy ampahafantarana ny pastora na ny katekista na ny andraikitra fifila eo an-toerana raha tsy eo ny pastora sy ny katekista. Zanaky ny fanoavana raha teo izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy koa dia natao anaiky ny fandaminan'ny tompony andraikiny ara-drafitra izy ao am-panatanterahana ny asa mampiandry azy. Fanomezam-pahasoavana noraisina mamaim-poana raha teo tamin'i Jesosy ihany koa no mampiandry ary dia tsy maintsy mamaim-poana no anaovana ny asa mampiandry. Jesosy izay efa niantsony tsirairay avy eto amin'ny sehatra ny asa-pifoazana fomba sy hitay hanafy hery sy fahavitrahana antsika hoento manao ny hirany ka ahitantsika fiadanana ao aminy. Hamindra fo amintsika sy hamela ny helotsika mandrakariva ny ejeny Tompo Jesosy hananantsika firaisana tsy tapaka aminy ka ahitantsika be amin'ny asany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misy remarika kely tiako atao fotsiny anararaotana satria tsy dia misy fotoana fesitsika. Averiny indray mandeha izay filazana ho an'izay tsy teo tamin'ny fotoana faharoan'ny fifilina tamin'ny volana ambony fa araky ny fanapahan-kevitra ny fifilina synod apartany synod Eropa dia miato aloha noho ny valam-paharetana fianaky ny valanaretana Covid-19 ny fanaovana asa sy fampahirezana eto amin'ny sehatra ny fifilina amin'ny synod apartany Eropa. Miato ny fanaovana ny asa sy fampahirezana. Sehatra izany anefa dia aprisira araka natao pasteur edy teo ny fifoazana isana ambaratonga tsirairay avy fiangonana fitandremana mba hanao fivoriana ara-potoana de façon régulière mba tsy ho tapaka ny fivelomantsika sy ny fiombonatsika fo amin'ny mampiandry sy mampiomana atsika eto amin'ny sehatra ny fifoazana misy atsika ato amin'ny filiovana Paris. Aprisihana arak'izany ny mpiandraikitra sy ny mpiara-miasa eto amin'ny fifoazana haka vaovao amin'ireo mpiandry izay tsy hita matetika amin'ireny fivoriana fiomboana sy iarahana ireny. Mampirisika ihany koa ny tsirairay avy mpiandry sy mpiomana handray anjara amin'ireny fotoana ireny feto amin'ny Zoom matetika dia tsy dia misy loatra ny tsinjarana anjara anefa dia mampirisika noho tsy fisian'ny asa sy fampahirezana mampirisika handray anjara na amin'ny vatiteny, vavaka, toviteny sy izay teny fampirezana rehetra ifampizarantsika. Izay no afatra azo entina ho tombony ankoatr'izay tantaran'ny fifoazana mifona somary mihoatra kely ny anjara fotoana koa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra averiko any amin'ny fitarika ny fotoana. Eny tompoko misaotra indrindra matoa rasolo tateliny amin'ny fitondrana ny tantara zay dia mbamarana ny fotoana sika ry havana dia mangataka ny ray aman-dreny ny dokotera Lalao hanao ny fanaovam-beloma sy ny fisaorana. Misaotra indrindra tompoko. Raha mamarana ity fotoana ity ny tenako dia nahatsiaro ny tenin'izy Ratsitaimosy hoe tena vorakoraka vany fotsika. Raha nanambaratsika ny hevitry ny soratra masina izy Jesosy zany. Festin moa ny nilazan'ny pasteur Edmond azy teto fa dia tena ampitilo tokoa isan-karazany fampianarana, lahateny, toriteny, fanambarana izay niorenantsika dia ireo toby lehibe izay nipoirantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary misaotra anao koa izay nanaiky nanatrika izao fanasana nataona izao fantary fa tsy izahay no nanasa
Jesosy no nanasanao ry havana ary Jesosy no nivalianao, dia isaorana Jesosy voninahitra ho azy irery ihany. Ka dia ametraka amin'ny veloma tompoko. Ny faniriana dia mba ho présentiel ny tafika masina manaraka ary dia efa mangataka antsika tsirairay avy hitondra ambavaka izany atao any amin'ny fitandremana Orléans amin'ny volana Jona izany. Ka dia samy maniry koa isika raha maniry mba afaka hiao ny fanatritava amin'izany fotoana izany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana ny fanahy masina aminareo hatramin'izao mandrakizay. Amen.